Izay ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana fa ny tombo avo roeny ny tahan'ireo mpandeha hamonjy ny morontsiraka araka ny filazan'ny kooperativa mpitaterana. Maro tokoa ireo nisafidy ny andeha hiala sasatra noho izao fahatongavan'ny fampivanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. I Toamasina sy Mahajanga izay akaiky indrindrana Antananarivo no ironan'ny safidin'ny maro. Ny mahakasika izay indrindra no tanteriny Lova Ramanantsoa sy Kristor Kotondramanga amintsika. Vita avokoa ny fanadinam-panjakana rehetra ary tafiditra ao anaty vanim-potoana fialan-tsasatra tanteraka isika izao. Maro araka izany ireo misafidy ny sitaka kelin'ny renivohitra akarivotra ny morontsiraka. Vokany ny tombo 200 ny tahan'ireo mpandeha fialan-tsasatra ho any amin'ny faritra araka ny fanazavan'ity tompon'andraikitra amin'ny sahana kooperativa mpitaterana iray etsy Ambodivoany ity. Amin'izao fotoana izao zao dia tena mitombo be mihitsy raha oharina amin'ny hoe fotoana tsotra dia dia tena mitombo be atao hoe any amin'ny 200% any hoany mihitsy izany ny fitombon'ny olona, surtout resaka hoe fianakaviana miaraka mandeha. Amin'ny ankapobeny dia Tomasina sy Mahajanga no tena ironan'ny safidin'ireo ho fianakaviana andeha hiala sasatra. Mafana sady any tsaratsara izay mivady dia mivady dia mama avy miasa be fotsiny. Faly dia faly ny ankizy izay anadino mandritra fotoana fohy ny tontolon'ny fianarana toy ity tovolahy kely sy fotoana ity. Ye. Lomano tsara? Ye, mahay. Dina zao nataonao rehefa tonga ny Mavara? Lomano. Lomano fotsiny? Any. Tsy niroso tamin'ny fampiakarana sarandalina ny kooperativa mpitaterana. Laza ohatra ity iray ity fa mampilaza ny mpandeha 12 andro dia mialoha izy raha misy izany. Mbola 2 alina ariary ny makany Tomasina raha toka 4,3 alina ariary kosa ny makany Mahajanga. Etsy andanin'izany voakojakoja tanteraka ny fiara fitaterana mba hitsinjovana ny hain'ireo mpandeha. Eo amin'ny lafiny ara-pandriam-pahalemana kosa dia efa misy GPS ny fiara tsirairay avy ahafahana manara-maso ny toerana misy azy.